hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Ampifaliana ry mpiara-mianatra malala no iarabanantsika na tratran-dray ny fotoana izay ahafahantsika mianatra ny lesona sekoly sabata. Miazakazaka be ny fotoana, tonga eo amin'ny 3 volana 13 isika misasaka sady ny taona, ary hianatra manokana isika mandritra ny sabata miisa 13 ny bokyny Exodosy izany. Ny lesona voalohany izay nampitondrana ny lohateny manao hoe fampahoriana ny tontolo-kevitra sy ny fahaterahan'i Mosesy. Ny andininy natao fitadidy dia ilay voalaza ao amin'ny Exodosy 2, andininy 17 ka hatramin'ny andininy 15. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny zanak'Israely ny sento no nifanompoany ka nitaraina, ary niakara tany amin'Andriamanitra ny fitarainany no nifanompoany, ary Andriamanitra naondre ny fitarainany dia natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Mialohan'ny tena andinitsika ny lesona dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Menao fotoana izay ahafahanay mandinika ny teninao indray amin'ity anio ity. Mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao ary meteza ny fiainanao masina mba hitaridarana anay, ahafahanay mahatakatra ny tianao ampitana aminay amin'ity lesona voalohany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonona zavavaka izany. Amen. Neditra eo amin'ny fampidirana isika dia ny lesona sabata izany. Ity lesona voalohany izay ianarantsika ity ry mpiara-mianatra malala dia mamintina ny tantara lava be ny vahoakan'Andriamanitra tany Egipta, nanomboka tamin'ny andron'i Josefa izany izay nahazahoan'i Israely fanambinana goavana ka hatramin'ny fanandevozana azy ireo teo ambany fifehezan'ny Farao izay mpanjaka loza be izay nandidy ny hamonoana ny zazalahy rehetra voateraka. Ary miresaka ny Exodosy afady ny Exodosy 2 sy 2 isika. Na izany aza na toe-javatra matsiravina sy mampivarahontsana no niainan'ireo vahoakan'Andriamanitra ireto dia izao: tsy nipetra-posiny Andriamanitra rehefa niezaka nanimba ny vahoaka ny heran'ny ratsy, dia izy no namonjy azy ireo. Naniraka mpanafaka Andriamanitra dia tsy izy izany fa i Mosesy mpanompony, izay voaaro tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny fahaterahany, satria rehefa mena baiko ireto miaramila Egiptiana ny hamonoana ny zazakely rehetra latsaky ny 2 taona, dia voavitra sy voavonjy tao anatin'izany i Mosesy, ary tafiditra tamin'ny fomba miavaka teo amin'ny fianakavian'ny Farao ho zanany izay natsangany izany. Ny 70 taona voalohany tamin'ny fiainan'i Mosesy ry namako dia izao manamarika ny fahazahoana ny fanabeazana tsara indrindra, voalohany tamin'ny reniny ary teo amin'ny anjerimanontolo Egyptiana izany. Hitantsika tsara fa nipetraka tao amin'ny reniny Mosesy araka ny tantara fantatsika ao amin'ny Baiboly izany, ary rehefa avy eo dia nipetraka tao amin'ny lapan'ny mpanjaka izy, nandalina sy nianatra mahakasika ny firenena Egiptiana izy. Niofana manokana izy teo amin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka ka ahatonga azy ho lasa mpitarika tena ikoizana teo Egipta, nefa hafa mihitsy ny drafitra sy ny fomba nitondran'Andriamanitra satria lasa mpitarika ny Israely i Mosesy.
Amin'ireo boky rehetra izay mandrafitra ny Baiboly dia boky manokana ny bokin'ny Eksodosy, noho izy feno fitantarana momba ireo vahoaka Hebreo izay nampahoriana, voahilikilika, nenjehina, ireo izay nampiasana tsy ara-drariny ary natao tsinitsinina. Izay ilay nirezahako teo aloha teo hoe teo ambany fifehezan'ny Farao loza be ireto vahoaka Hebreo reto. Izany tantarany zanak'Israely izany dia andraisantsika lesona ankehitriny ry namako, ho an'ireo olona izay matsiaro mijaly, olona izay matsiaro nafoy no adonona ary natao ohatry ny andevo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ry mpiara-mianatra malala dia azo antoka fa ahita fanantenana eo am-pianarana ny bokin'ny Eksodosy satria Andriamanitra, ilay Andriamanitra mahery izay namonjy ny Hebreo dia afaka mamonjy ihany koa ny vahoakany ankehitriny. Miresaka momba ireo ady izay atrehantsika eo amin'ny fiainana andavanandro, ny tsirariny, ny fitsapana izay toa araka tampisaka eo amin'ny fiainantsika ny bokin'ny Eksodosy. Ary rehefa mandinika izany boky izany isika dia afaka mandray fampahirezana, afaka mahita ny fidiran'Andriamanitra antsehatra eo amin'ny fiainana vahoakany, satria rehefa mitaraina ny zanak'Andriamanitra dia mandray Andriamanitra ary hitany, fantany, tsapany ny zioga izay entiny tsirairay avy. Tadidio ry namako fa raisin'Andriamanitra ho andraikitra ny manafaka ireo rehetra izay matoky azy, ka ninona ady atrehan'ny zanany eo amin'ny fiainany, ninona fisedrana atrehanao eo amin'ny fiainanao, dia tadidio fa mandray andraikitra Andriamanitra mba hanafaka anao. Izao anefa mila manaiky ampinoana ny vahaolana izay atolony antsika isika fa tsy miolon'olona fotsiny eny ihany. Noho izany dia mampirisika antsika mba handinika ny bokin'ny Eksodosy satria manondro ny nataon'i Jesosy ho antsika izany. Boky mirakitra ny fanavotana, boky mirakitra ny fanafahana, boky mitantara ny famonjena, izany bokin'ny Eksodosy izany izay azontsika amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy. Raha ao anatin'ny savorovoro, raha ao anatin'ny aizina dia izao mila mibanjina n'Andriamanitra isika, ary rehefa mibanjina n'Andriamanitra isika dia mahatsapa ny fanatrehany, mahatsapa ny fikarakarany, mahatsapa ny fanampiany, ary mahatsapa ihany koa ny fitantanany mahagaga izay hitantana antsika ho any amin'ilay tany nampanantenana dia ilay kananan'ny lanitra izany. Hiditra eo amin'ny lesona alady isika ny vahoakan'Andriamanitra tao Egipta. Amin'ny teny Hebreo dia Shemot no iantsoana ny bokin'ny Eksodosy, izay midika arabaky teny hoe anarana. Raha mijerisika ny Eksodosy toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito dia miresaka mitanisa ireo anaran'ny fianakavian'i Jakoba izay nakany Egipta izany. Manomboka amin'ny fampatsiahivana ny fitahin'Andriamanitra ny bokin'ny Eksodosy. Rehefa nanolom-ponenana anatin'ny Egipta, Jakoba sy ny fianakaviany dia izao olona eo amin'ny 70 monja izy ireo. Hitantsika izao ny eo amin'ny Genesisy toko fa 4:7. Mba ahafahantsika mahafantatra sy mahatakatra ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Eksodosy dia ilaintsika ihany koa ny mijery ireo tantara teo aloha dia ao amin'ny bokin'ny Genesisy izany indrindra fa ireo toko faraparany izay manomboka eo amin'ny fitantarana ny amin'ny fiainan'i Josefa sy mitoy izany hatramin'ny fifindramonina nakany Egipta ao amin'ny Eksodosy toko voalohany. Ka izao rehefa tonga tany Egipta ny zanak'Israely dia niteraka, nitombo, lasa niabetsaka izy ireo, niamaro ary nianahery indrindra
ary enikazo ny tany rehetra. Ao amin'ny faritra zay nipetrahany zany tao amin'ny Gosela moa zany no nipetrahan'izy ireo hitantsika zany ao amin'ny Exodosy 1:17. Ary tamin'ny fotoana izay nanafahana azy ireo teo amin'ny fanandevozany Egyptianina, raha ohatra ka 70 ano niditra tany Egypta ny Jakoba sy ny zanany sy ireo taranany zany, de rehefa nivoaka avy ao izy ireo dia lehilahy enetsy, lehilahy matanjaka tsara, mahaly lalana tsara, enetsy. Mbola tsy tafiditra anatin'izany ny isan'ny zaza amam-behivavy. Hitantsika amin'izany fa tena vahoaka be da be mihitsy no nivoaka tao Egypta tamin'izany fanafahana izany. Ao amin'io boky ny Exodosy dia hitantsika ny tantara manjombo ny zanak'Israely tao Egypta. Ary nampalahelo ny toe-javatra niainan'izy ireo tao anatin'izany fanandevozana mangidy dia mangidy izany. Nijaly ny vahoaka Hebreo, nampahoriana izy ireo, nanaovana amboletra nomena asa an-terivozona. Izany no tantaran'ny bokin'ny Exodosy. Kanefa ireo vahoaka izay nijaly ireo dia mifarana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mitondra fiadanana sy faherezana ao amin'ny tabernakely izay eo afovoan'ny tobin'ny Israelita. Any amin'ny Exodosy 7 no ahitantsika an'izany. Aseho eo anelan'elan'ireo tondro roa mifanohitra ireo fa ny fandresen'Andriamanitra dia eo foana. Na dia misy aza toe-javatra andalovana mafy, na dia misidra toe-javatra mafy ara ny vahoaka an'Andriamanitra dia izao mahatalanjona ny herin'Andriamanitra izay mandresy ny herin'ny ratsy, na dia mafy tohinina aza ny famelezan'ireo fahavalo, dia mafy tohinina ara ny famelezana ataon'ny Satana ny vahoakany tamin'ny fanandevozana, dia izao mpanafaka Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy 1:9 dia izao no voalaza: nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta izay tsy nahalala an Josefa. Fantatsika tsara ny tantara ao amin'ny Genesis fa i Josefa dia lasa tany Egypta namidin'ireo rahalahiny, andevo, gadra, ary rehefa avy eo lasa praiministra tao Egypta tao izy. Noho ny fitantanan'Andriamanitra, ny tsiambaratelo dia izao: nanao an'Andriamanitra ho loha laharana izy ary ny fadiny ratsy mandrakariva. Izany no antony nitahian'Andriamanitra manokana an Josefa ary lasa fitahiana ho an'ny ireo ankohonany sy ny fianakaviam-beny ray zany toetra mendrika izay nananan'i Josefa izany. Voalaza mazava tsara ao amin'ny tantara fa tena nandalo fahoriana ny vahoaka Hebreo. Nefa araka ny hitantsika ihany koa ao amin'ny Exodosy 1:12 raha mamaky asika dia izao: nitombo ny vahoaka, ny amaro, nasa nahery. Zany hoe na dia misy ara toe-javatra sarotra andalovana, na dia nandalo an'ireo olana sy fiaikana maro isan-karazany ara ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, dia mbola nomen'Andriamanitra fitahiana foana izy ireo satria nitombo ny taranaka. Izany hoe na inona tetika ataon'olombelona dia mbola Andriamanitra ry mpiara-mianatra malala no manana ny fahefana faratampony ary hamonjy ny vahoakany. Na dia toy inona aza ny fiainana andalovana, na tsy misy azo antenaina intsony aza ny zava-misy, dia izao ain'Andriamanitra ny zava-drehetra, mahay mifehy ny zava-drehetra Andriamanitra. Raha mandalo toe-javatra sarotra ianao amin'izao fotoana izao, raha mandalo fisedrana sy olana ianao amin'izao fotoana izao, dia tsara fa tsy miova Andriamanitra. Raha ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny ady sarotra Andriamanitra, dia azo antoka ihany koa raha mangataka aminy ianao, dia azony atao ny mamaha ny olana izay andalovanao ankehitriny. Noho izany dia izao aza miala amin'Andriamanitra, andramoka izao fa tsara Jehova.
lesona alatsinainy ny tontolo-kevitra ara-tantara. Raha miainga isika eo amin'ny Genesis toko fa 9:7 dia hitantsika fa noraisiny Farao tsara ny mpanjakan'ny Egypta tamin'izany fotoana izany ireo taranaka Jakoba niaraka tamin'i Jakoba satria nahita ny soa izay nataon'i Josefa ho an'ireo Egyptianina izy tamin'izay fotoana izay. Anisan'ny nahafinaritra ary fanafana azy ireo tamin'ny mosary izay nisy tany amin'ny tany nisy azy ireo izany. Ao amin'ny Genesis toko fa 1:7 ny 1:7 hatramin'ny 3:7 dia hitantsika fa nampiakarin'ny Farao teo amin'ny toerana prime-ministre azy izay niandraikitra manokana ny vahoaka Egyptianina, nanoana azy ireo tamin'ilay ady amin'ilay mosarena nandritry ny 7 taona Josefa tamin'izay fotoana izay. Izao no voalaza ao amin'ny Baiboly. Ary hoy indray Farao tamin'i Josefa, indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho, dia niesorin'ny Farao ny peratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony, dia nampitaingeniny teo amin'ny kalesiny faharoa izy ary ny vahoaka ny antso teo alohany manao hoe mandole ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Nanana fahatokihana any Josefa ny mpanjaka Farao tamin'izany fotoana izany, ary hitantsika fa nomen'Andriamanitra fahalalana manokana Josefa, nomen'Andriamanitra fitahiana manokana izy ny amin'ny nofy sy ny fanomezana ny hevitry ny nofo izay torohevitra avy amin'Andriamanitra, izany izay ataony eo amin'ny Josefa nahafahany nilaza tamin'ny Farao ny nofony sy nilaza ny hevitry ny nofy ny amin'ny toe-javatra izay andalovan'ny Egyptianina mandritra ny 7 taona zina sy ny 7 taona mosarena. Araka ny tantara dia Amozy ny taona 719 ka hatramin'ny taona fa 919 talohan'i Kristy no mpanjaka vaovao resana ao amin'ny Exodosy toko 1:9 ilay tsy nalala an'i Josefa. Nanaraka azy dia Amenhotep voalohany ny taona 970 ka hatramin'ny taona 920 talohan'i Kristy, izay natahotra ny Israelita ka nampahory azy ireo fatratra tamin'ny fanandevozana izany. Avy eo indray Titomozy voalohany ny taona 520 ka hatramin'ny taona 210 talohan'i Kristy no namoaka didy amin'ona ny zazalahy Hebreo rehetra, ary ilay zanany vavy mitondra ny anarana hoe Hatshepsut ny taona 310 ka hatramin'ny taona 280 talohan'i Kristy no ilay andriambavilanitra izay nanangana ny Mosesy ho zanany. I Titomozy fahatelo kosa tamin'ny taona zany fa 450 ka hatramin'ny taona fa 570 talohan'i Kristy, izay niara-nanjaka tamin'ny Hatshepsut nandritry ny fotoana voafaritra no Farao izay voalaza ao amin'ny Exodosy resantsika eto. Araka ny kajikajy manakaiky ny marina indrindra dia izao, tamin'ny volana Marsa ny taona 570 talohan'i Kristy no nanafahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tao Egypta. Ny Exodosy toko 1 dia mitantara fotoana lava be, nanomboka tamin'ny andron'i Josefa rehefa niditra tao Egypta Jakoba arainy sy ny fianakaviany manontolo ka hatramin'ny didy famonoana izay navoaka amin'ny Farao dia ny famonoan'ireo zaza izay latsaky ny 2 taona izany. Ny tena zava-dehibe dia izao, na andevo tany amin'ny tany hafa aza mivoaka an'Andriamanitra
dia tsy nanadino azy ireo Andriamanitra. Zay ilay mahafitiavana an'Andriamanitra zay. Nareo ry namako fa ninona teo zavatra atrehantsika eo amin'ny fiainantsika dia izao, tsy manadino antsika Andriamanitra. Eo foana Andriamanitra ary mikendry ny mahasoa antsika sy mikarakara ny mahatsara antsika mandrakariva. Na maro aza ny fiainan'ireo Hebreo tao Egipta izay tsy fantatsika dia izao satria ampahany ihany no fantatsika mahakasika ny fiainan'ireo vahoaka Hebreo ireo. Ny toeran'Andriamanitra kosa dia mamirapiratra hatrany eo amin'ity boky ity. Izay toeran'Andriamanitra maneho fangorahana, izay toeran'Andriamanitra mampiseho antsika fa fitiavana izy ary mpanafaka izy. Izany no hita soritra ao anatin'izany boky Exodus izany, tahaka ny efa hitantsika ao amin'ireo boky hafa rehetra ao anatin'ny soratra masina manontolo. Noho izany ry mpiara-mianatra marina dia izao, mahazo matoky isika fa na manao ahoana ny fahasarotan'ny toe-javatra atrehantsika ankehitriny dia eo mandrakariva Andriamanitra ary afaka mitoky aminy isika na inona zavatra miseho. Tonga eo amin'ny lesona talata isika, ireo mpampivelona Hebreo. Raha ohatra ka tonga dia vakiantsika ny boky Exodus dia mety ho sarotra amintsika ny hatakatra loatra ny fisotran'ny tantara, ny amin'ny fiandohan'ny tantara, ny amin'ny toe-javatra tena nisy izay voalaza ao amin'ireo toko faraparany amin'ny boky Genesis izany. Nanorim-ponenana tao Egipta ireo vahoaka Hebreo ireo ary taorian'ny fotoana voafaritra izay nahitana fanambinana sy fiadanana, nahitana fitoniana, nahitana hafaliana dia nandevozona izy ireo. Saingy tsy nandao azy ireo Andriamanitra, tsy nilaozan'Andriamanitra tao anatin'ny olany ny vahoakany, na dia toy inona aza indraindray ny bean'izany olana sy adina atrehan'izany dia teo foan'Andriamanitra. Azo antoka ary namako fa maro amin'ny vahoaka Hebreo no namoy fo no ny fahoriany. Maro amin'ireo vahoaka ireo no kivy, ketraka, trovana fatratra ny fanahiny no ny fijaliana sy ny fisedrana, ny fanandevozana izay niainan'izy ireo. Kanefa izao ny tsarovy fa tamin'ny andro mahory indrindra no nahatongavany sy namonjeny azy tamin'ny sandriny mahery. Tonga Andriamanitra nanafaka azy ireo tamin'ny sandriny mahery ary mampahery ny mpanaradia azy ny tompontsika ankehitriny. Voalaza ao amin'ny Salamo 50:5-10, Salamo 50:5-10 dia izao no voalaza: antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Zava-dehibe ny vavaka ary ava-malala ary tiako manokana ny manasongadina an'izany vavaka izany eto amin'ity andininy sy ity ampahana tantara izay voalaza eto ity. Ny vavaka dia zava-dehibe. Ny vavaka mantsy dia firesahana izay ataontsika amin'Andriamanitra. Ny vavaka no mamonjy antsika ary ny vavaka tadidio tsara fa tsy mampidina an'Andriamanitra ho eto amintsika fa mampiakatra antsika kosa ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe rehefa mivavaka amin'Andriamanitra isika dia mihaino antsika Andriamanitra ary mamaly antsika amin'ny fotoana izay fantany fa mahasoa antsika no hamaliany ny vavaka izay ataontsika. Raha mamaky ny boky Exodus isika dia tsy misy anaran'ny Farao voalaza ao. Ny Farao mantsy dia anaram-boninahitra izay antsoina azy, izay midika hoe mpanjaka. Nino ny vahoaka Egiptiana fa Andriamanitra eto an-tany any Farao, zanak'Andriamanitra antsoina hoe Ra, ary izany Andriamanitra Ra izany no Andriamanitra Egiptiana lehibe indrindra. Na nahery toy inona zanefa ilay Andriamanitra
Farao izay no iverin'ny Egyptianina fa Andriamanitra, dia izao tsy afaka manery ny mpampivelona anao zavatra mifanohitra amin'ny fikasan'ilay tena Andriamanitra, io Andriamanitra olombelona io. Ireto mpampivelona tsara fanahy ireto dia voalaza anarana mihitsy ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Exodosy 1:1-12 dia tsy izy zany fa i Sifra sy Poa, fa i Farao kosa dia tsy voalaza anarana mihitsy. Ireo mpampivelona ireo dia nomen-kaja, ary izany no anisan'ny antony nanononana ny anaran'izy ireo ao anatin'ny Baiboly, satria natahotra an' Jehova izy ireo. Tsy nisy fiantraikany tamin'ny fiainan'izy ireo ny didy ratsy ny Farao, satria nanaja an'Andriamanitra mihoatra noho ny didiny mpitondra teto an-tany izy ireo, ary nomen'Andriamanitra fitahiana manokana ihany koa. Nomen'Andriamanitra taranaka maro. Ry mpiara-mianatra namako, na dia tsy mahalala ny resaka teolojia aza ireto vehivavy ireto, na dia tsy mahafantatra zavatra betsaka raha izy ireo, dia fantany ihany ny rariny sy ny tsy rariny, ary nifidy nanao ny marina sy ny rariny ireto vehivavy anankiroa izay mpampivelona tamin'izany vanim-potoana izany. Hitan'ny Farao fa tsy nahomby ny tetika izay nataony dia nandidy ny Egyptianina izy mba hamono ireo zazalahy Hebreo teraka rehetra. Rehefa novonoina ireo zaza Hebreo dia natsipy tao amin'ny renirano Nily, ary angamba mety fanatitra ho an'ny ampizay Andriamanitry Nily sy Andriamanitry ny fahavokarana no eritreritra izay nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Io no fotoana voalohany voarakitra ny soratra ry namako, ny amin'ny namonoana ny jiosy, ny amin'ny mahajiosy azy ireo fotsiny. Ny tanjon'ny didy fampamonoana izay nataon'ny Farao dia izao: ny mba ahatonga an'ireo Hebreo anaiky sy ny andringanana ny taranaka-lahy rehetra, ary ny ampidirana ny vehivavy ao amin'ny firenena Egyptianina, ka amarana hatreo zany ny loza izay noheverin'ny Farao fa nentin'ny Hebreo teo amin'ny fireneny, satria nieritreritra tokoa Farao tamin'izany fotoana izany fa ireo vahoaka Hebreo ireo no nitondra loza ho an'ny fireneny. Dia izay no antony namonoana an'ireo zazalahy izay teraka. Nampalahelo nyteo zavatra misy, nampalahelo zany satria ranomaso no niainan'ireo reny, ray, ireo mpiray-tam-po amin'izany zaza izay novonoina tamin'izany vanim-potoana izany. Hitantsika fa tsy mora izany mahafoy aina anankiray izany, menaky ny aina izany, sarobidy izany, fa dia nataon'ireo Egyptianina izany araka ny baiko, nataon'ity Farao izay tsy matahotra an'Andriamanitra ity. Hitantsika tao anatin'ny tantara fa rehefa nitenenina mantsy ny mpampivelona Hebreo izy mirahavavy ireo dia izao hoe: raha ohatra ka laly zaza dia vonoina avy hatrany, fa raha vavy kosa dia avela ho velona ihany. Hitantsika teo fa tsy nanao araka izay teny noresahan'ny Farao izy ireo, fa ny rariny dia ny rariny hatrany no notazomina ireto mpampivelona ireto. Tsy vitany hoe nanao izany ihany izy ireo, fa nahatsapa ihany koa fa marina sy itsiny ny tsy hanaovana an'izany, ka dia tsy nataon'izany. Ny lesona azo tsoahana ao anatin'ny tantara mahakasika ny fihetsika mendrika izay nataon'ireto mpampivelona ireto dia izao: isika ihany koa eo amin'ny fiainantsika, rehefa mahita isika fa misy zavatra rariny ka ninonina tsindry izay mety mahazo antsika eo amin'ny manodidina antsika, na any am-piasana izany, na any am-piangonana izany, na aiza n'aiza toerana izay misy antsika, dia izao aoka ny rariny hatrany no ampiarintsika, ary ny marina hatrany no ataontsika. Fa azo antoka rehefa manao an'izany isika
dia omen'Andriamanitra fitahiana mahagaga izay tsy ho takatry ny saintsika na ovinanao. Fizarana alarobia teraka i Mosesy. Ao amin'ny Exodosy 4:1-10 no mitantara ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fiarovany teo amin'ny tantara naterahany Mosesy. Tena mahaliana raha ny tantara momba izany fahaterahan'i Mosesy izany satria niaina tamin'ny andron'ny taranam-panjaka Egiptiana fahavalo ambin'ny folo malaza izy, dia tsy iza fa i Titmozy fahatelo izany izay antsoina hoe Napoléon any Egypte. Anisan'ny farao izay nalaza indrindra tany Egypte fahiny izany mpanjaka izany. Na efa voatendry ho faty teo am-pahaterana aza Mosesy, hitantsika izany eo amin'ny Exodosy 1:1-12 rehefa nanome baiko ny hamonoana ny zaza lahy rehetra ny mpanjaka, dia teraka ho toy ny zaza manokana izy. Tsara izany zaza izany. Ao amin'ny Exodosy 2:2 no manambara izany. Tsy hoe tsara tarehy ivelany fotsiny no tondroany io teny Hebreo izay nakana n'ilay hoe tsara io na ilay hoe taofo izany, fa nampiasaina ihany koa io mba ilazana ny asan'Andriamanitra nandritry ny herinandro famoronana izay nanambarana fa tsara izy rehetra nataony eny tsara indrindra izany. Genesis 1:1-10, rehefa nahita ny zavaboary izay nataony Andriamanitra dia nahita hoe tsara indrindra izany. Ary io teny tsara io izay voalaza tany amin'ny Genesis no miverina any amin'ny Exodosy raha nanoritsoritra ny mahakasika any Mosesy zaza ny tenin'Andriamanitra. I Mosesy zany ilay zaza tsara dia noforon'Andriamanitra tonga olon-dehibe ary manana andraikitra manokana dia ny hitarika ny vahoaka Hebreo hiala amin'ny fanandevozana araka ny drafitra izay efa napetrak'Andriamanitra izany. Iza no nanapo tokoa mantsy ny amin'ny hoavin'ity zaza ity, indrindra atao anatin'ny toe-javatra sarotra toy izany, kanefa izao ho tanteran'Andriamanitra ny teny nataony tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa iny ny amin'ny fanekena izay nataony tamin'izy ireo fa omeny ny taranaka izy ireo ny tany izay nampanantenaina. Ary tsy iza fa ity zazakely ity zazakely voalaza fa taovy na tsara ity no nampiasainy mba amerina ny zanak'Israely amin'izany toerana nampanantenana izany. Ny anisan'ny fomba fitantanana mahagaga izay nataon'Andriamanitra dia ny nanangana ny andriambavy Egiptiana. Tsy iza moa zany fa i Hatshepsota any Mosesy ho zanany. Tatsika fa ny anarana Mosesy dia avy amin'ny teny Egiptiana midika hoe Zanaki na hoe Teraki. Tatsika fa raha mijeritsika ilay anarana hoe Amos ohatra dia midika hoe Zanakiak, na i Titmozy ohatra dia midika hoe Zanakitota. Ny anaran'ny Mosesy amin'ny teny Hebreo dia Moshe, izay midika hoe nalaina tamin'ny. Voavonjy tamin'ny fomba mahagaga ny ainy rehefa nalaina tao amin'ny renirano i Mosesy. Izany no fitantanan'Andriamanitra mahagaga. Alefa sary an-tsaina ange izany hoe natao tao anatina zozorokely Mosesy dia nalefa teny amin'ny ranon'ny Nily izy dia nisy andriamavilanitra anankiray izay nandray azy ary nanangana azy ho zanaka. Izany no fitonan'Andriamanitra amin'ny fomba manokana. Vitsy ihany no fantatsika momba ny fiainan'i Mosesy nandritra ny fahazazany. Tatsika fa nandritra ny 12 taona dia nipetraka tao amin'ny reny izay niteraka azy izy, ary tao ren'izay dia nipetraka tao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Nahazo fanabeazana nandritra ny 12 taona teo anivon'ny ankohonany manokana Mosesy tamin'ireo fanabeazana Hebreo zany, ary tao ren'izay
nandritry ny taona maro dia nahazo fanabeazana Egyptianina izy, izay fanabeazana tsara indrindra tamin'izany fotoana zany, mba ahatonga azy ho faraon'ny Egypta manaraka indray. Mahavariana fa tsy nisy nilana azy ny ankamaroan'ireo fanabeazana ireo satria fanabeazana tsy marina izany. Fanabeazana izay mifanohitra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Na dia zava-dehibe aza ny fahalalana izay azony tao Egypta satria alaivo sary an-tsaina hoe 12 taona izy nipetraka tao amin'ny fianakaviany ary 20 taona izy no nipetraka tao amin'ny lapan'ny Farao. Nandritra izay 20 taona izay no nianaran'ireo zavatra betsaka izay tsy nilaina akory ny ankabeazany. Anisan'ny lesona izay tsy ho antsika amin'ity fahaterahan'i Mosesy ny amin'ny fahazazany ity dia izao: ho antsika ray aman-dreny zava-dehibe ny 12 taona voalohany eo anatrehan'ny zanakitsika. Ny fanabeazana izay omentsika azy ireo amin'izany 12 taona voalohany izany no anisany hamaritra ny hoavin'ireo zaza ireo. Azo antoka fa notezaina araka ny sitrapon'Andriamanitra Mosesy tao an-tranon'ny reniny. Noho izany dia izao mampirisika antsika ray aman-dreny mba hitaizana zanakitsika mandritra ireo vanim-potoana voalohany ireo, mba ahafahan'ireo zanakitsika hanana safidy tsara sy tena handray andraikitra araka ny tokony ho izy amin'ny fiainan'izy ireo ho avy rehetra. Fizarana alakamisy, miova ny drafitra. Exodosy 2:2-10 ka hatramin'ny 5:20. Nisy toe-javatra nitranga izay nanova tanteraka ny drafim-piainan'i Mosesy, ary misy lesona izay azontsika tsoahana avy amin'io tantara io. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe ilefitra amin'ny fankaham-panah'i Egypta ve Mosesy ny amin'ny fahafinaretana ao anatin'ny lapa izay nipetrahany, sa iombi-pahoriana amin'ny vahoakan'Andriamanitra? Hitantsika fa tezitra Mosesy ary namono ilay Egyptianina anankiray izay nanao toetra tsy mendrika, tsy rariny manoloana ny vahoaka Hebreo. Exodosy 2:2-10 izao no voalaza: rehefa reny Farao izany zavatra izany, izany hoe ilay namono Mosesy an'ilay Egyptianina, dia nitady hamonany Mosesy izy, Farao zany, fa Mosesy nandositra ny tavan'ny Farao ka nonona tany amin'ny tany Midiana ary nipetraka teo anilan'ny lavaka fatsakana izy. Ry mpiara-mianatra namako, tsy nanana safidy Mosesy rehefa avy namono olona, satria raha mbola nijanona tao Egypta izy dia novonoan'i Farao. Arak'izany, na inona drafitra natao an'izay hiakarana eo amin'ny seza fiandrin'ny Egyptianina sy ho tonga Andriamanitra dia nofoanana faingana ireo drafitra ireo. Vakiko mihitsy izany ao amin'ny lesona fa Andriamanitra zany nampafantan'Andriamanitra fa tsy izay no drafitra ny amin'ny nahatongavan'i Mosesy, fa dia ny hanafaka ny zanak'Israely. Dia tamin'izay fomba mahagaga izay no isan'ny nahafahan'i Mosesy niala tao Egypta. Na mijery hoe ratsy izany hoe mamono olona izany, fa fomba anankiray izay nitranga ary niseho ny amin'ny fanafahana izay ho ataon'Andriamanitra, ny amin'ny andraikitra izay omen'Andriamanitra an'i Mosesy mba hanafahana ny vahoakan'Andriamanitra eo ambany ziogany Egyptianina. Satria na dia nanana tanjona aza ilay vehivavy, ilay andriambavilanitra izay nananganana Mosesy ho zanaka, ny ahatonga ny Mosesy ho lasa faraon'i Egypta, dia tsy izay no tena drafitr'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Mosesy. Tamin'ny fotoana izay nandosiran'i Mosesy dia azo antoka fa tsy azo ny sary an-tsaina mihitsy no aviny. Andeha asaiko ianao hiaraka hamaky amiko ilay andalan-teny izay voasoratra ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, edisiona 5valopolo amin'ny dimanjato sy arivo, takelaka fa 520.
boky izay nosoratany Ellen White izany. Izao no voalaza. Avy hatrany dia niely erany tany izany zavatra izany, ny namono Mosesy ilay Egyptianina, ka tonga vetivety tany antsofon'ny Farao, nefa nampitomboina be ihany. Naseho azy fa mety hiteraka fahavoazan-dehibe izao raharaha izao, mitady hitarika ireo rahalany hanohitra ny Egyptianina Mosesy, ny fanonganana ny fitondram-panjakana ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Raha atao indray milaza dia tsy hisy filaminana mihitsy eto amin'ny fanjakana raha mbola velona izy. Avy hatrany dia nomeloan'ny mpanjaka ho faty izy satria reny ny loza mananontanina azy dia nandositra nakany amin'ny lalana any Arabia Mosesy. Izany no zavatra nitranga. Tsy vitany hoe ekena fa namono olona Mosesy fa nampitombony olona ny filaza. Nanao filaza masaka zany araka ny teny malagasy. Ary izany filaza masaka izany no anisany ihany koa nampirehitra ny fahatezeran'ny Farao ka nahatonga azy hampamono any Mosesy izany. Ao amin'ny Deutéronomie 4:17 milaza fa 20 taona no niainan'i Mosesy, ary azo zaraina ho 3 lehibe zany taona niainany zany. Ny 20 taona voalohany teo amin'ny fiainany dia tany Egypta izy no niaina. Niaina 12 taona teo amin'ny reniny izy, 20 taona tao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Tany amin'ny trano jetro, tany amin'ny faritry Midiana indray no nandaniny ny 20 taona faharoa izay nazahoany vady ary nahafahany nanana zanaka ihany koa. Ny 20 taona farany kosa no nandrafetana ny ampahany lehibe amin'ireo boky 5 voalohany izay nosoratany. Dia tsy inona moa izany fa ny bokin'ny Genesisy, ny Exodosy, ny Nomery, ny Deutéronomie ary ny Levitikosy izany. Ho resantsika mandritra ity volana ity ny bokin'ny Exodosy izay mirakitra ny tantara ny antsoina voalohany ny zanak'Israely ho vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao, feno korotana izao tontolo izao, feno fanompoan-tsampy izao tontolo izao izay manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba haneho ny toetra mampanan'Andriamanitra marina sy mahitsy. Mahafinaritra ny lesontsika ary hitantsika amin'ny fizarana zomany amin'ny fianarana fanampiny ny mbola manamafy ireo mpampivelona anankiroa izay natahotra an'Andriamanitra, ary hitantsika ao anatin'ny izany fianarana fanampiny izany ihany koa fa na dia nanome baiko Farao ny amin'ny amonoana an'ireo zazalahy teraka dia tsy nanaiky izany baiko izany ireto mpampivelona ireto. Efa hitantsika teo aloha ny lesona izay notsoahana mahakasika an'izay dia ny mba hananantsika toe-tsaina mandrakariva mandala ny rariny ny marina eo amin'ny fiainana sy ny mampiatra izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Na dia mafy toy inona aza ny drafitra alefan'ny Satana, ataon'ny Satana mba hamitehana ny vahoakany, dia izao manana vaovao mafary isika, dia tsy inona fa Andriamanitra dia mampiasa olona mahatoky mandrakariva mba tsy hatanteraka ny planiny fahavalo izay mitranga eo amin'ny fiainana. Ny faniriana dia izao hoe aoka mba izaosianao zany olona mahatoky izany izay anaiky ho fitaovana ampiasan'Andriamanitra mba ahafahana manavitra an'ireo vahoaka eto amin'izao tontolo izao izay ao anatin'ny gejany fahotana, izay andevozy ny ota amin'izao fotoana izao. Ary izaosianao no antsoin'Andriamanitra ho solon'ireo mpampivelona, ho solon'ny Mosesy izay izarany marina sy ny rariny, izara famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny lesona dia nampianatra antsika fa azo resena amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra ireo toe-javatra sarotra andalovana eo amin'ny fiainana.
izany no vaovao marivaly. Dia nandalo toejavatra sarotra aza zanak'Israely izao no ny fahasoavan'Andriamanitra dia azon'izy ireo natao ny nandresy ary ny bata fandresena izy ireo. Io fahasoavana io no any fanantenantsika ary mpiara-mianatra malala ary aoka izao sianao mba hanaiky izany sy handray izany ho tsika makivaky ny fiainantsika ho avy rehetra. Izay no lesontsika tamin'ity herinandro ity andeha hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, soranao izay ny amin'ny lesona izay nomenao anay. Mampafantatra anay ny amin'ny tantara ao amin'ny Exodosy toko 1 sy toko 2 ny amin'ny fomba mahagaga izay nitondranao ny fiainan'i Mosesy, ny amin'ny ohatra nataon'ireo mpampivelona. Aoka mba haranay izany ohatra izany ahafahanay manao ny marina sy ahafahanay manao ny rariny eo amin'ny fiainanay. Dia aza mahafona mahasaraka anay Andriamanitra satria mahatoky izahay fa na mandalo zavatra sarotra azy eo amin'ny fiainanay dia azonao iantoka fa omenao vahaolana mandrakarivo izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotranao nanaraka ny lesona hatramin'ny farany ary mirahary anao mba handresy manome fotoananao ho amin'ny mpanaraka indray. Saotra indrindra tompoko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.